Ny mikasika izay fifanana izay indrindra sy ihany ny mikasika ireo mpilalao andrafitra ny ekipa pirenena malagasy latsaky ny 12 taona izay no pejy manokana mikasika ny fanatanjahantena homenanao rapitso ao anatin'ny gazety malaza manasanao ary anaraka izay sy vidy an'izay gazety maky izay ihany koa fa aorianan'ny fandraisantsika nyty afrobasketmen ho an'ny latsaky noho ny 12 taona ity dia andray ihany koa ny fiadiana tomitaka-ny Afrika ho an'ny taranja bola lavalava sika efa eo ampany manana fatratra ihany koa amin'izao fotoana izao no ny ekipan'ny Maki de Madagascar. Atsy Afrika Atsimo no manomatena ny ekipa pirenena malagasy amin'izao fotoana izao lalao roa no atrehan'izy ireo izay tokony ho tamin'ity androany ity moa natanterahana izany faninanana izany kanefa no ny fandaminana izay nataon'ny Fédération africaine tatsimo dia nahemitra amin'ny 2020 ny volana Jolay ny lalao voalohany tsy nataony zareo Africaine tatsimo ambanin-javatra ity fahatongavan'ny ekipa pirenena malagasy ao Afrika Atsimo ity satria dia amin'ny fomba manetriketrika no anatanterahana izany lalao izany ka ao amin'ny kianja nanaovana ny lalao famaranana tamin'ny fiadinan'ny tompon-daka eran-tany tamin'ny baolina kitra natao tao Afrika Atsimo no ilalao ny Maki de Madagascar ny ekipa ny Golden Lions no iona amin'izy ireo izany hoe ekipa division voalohany ao Afrika Atsimo. Ny zoma teo no niatrika ny fanazarantena farany ny Maki de Madagascar mialoha ny azony Afrika Atsimo. Nandritra ity fanazarantena farany ity nanazavany ny mpanazatra Bertin Zout tamin'ireo mpilalao ny endriky ny lalao aseho any Afrika Atsimo. Ezaka izay ngamba ny tena marina fa ny antsika zany ny andehanany any Afrique du Sud voalohany aloha ny Golden Lions zany no anao maty sanakroa amintsika any ny 25 dia ny 27 volana zao dia fa izy tsy hoe Golden Lions tena hoe tena complet zany fa somaro réserve mifangaro ihany zareo mitandrona dia hoe mitady Sparin tsika satria ny atao toerana manahirana be le mitady Sparin zany aloha satria dia reny fa hitantsika teo reny zany ny top 14 ka Sparin zany andehanana any dia ny everina nefa hoe zareo ho avy ity amin'izao nefany dia fantatritsika hoe itsika no farany ka izay efa raiky dolony tamin'ny 2002 satria 2002 ny nijanonanay 15 jours tao Afrique du Sud zay vao nandeha niona tamin'ny Namibie isan'ny anankiray antony natonga an'le 112-0 satria dia nipotehany mihitsy zay tao Afrique du Sud tamina programme hafahafa sy ny any ambony terrain hafahafa daholo ny fomba filalao rehetra dia nanjary niteraka fahavoazana tamin'ny gasy dia manà zany zay hoe sao dia ohatr'izay koa le amin'ity dia efa mailo moa zany zay satria efa nisy avanseo taloha ka andeha ho any Afrique du Sud zay manana Sparin zay anao matsa fa ny zavatra miseho eny terrain kosa aloha dia tsy hamoaka ny tena taktika ny Maki fa kosa hoe manahoana ny herin'ny mele atsika manahoana ny fitokisantena atsika ny ambony terrain taitaitra be be rehefa miona amina ekipa goavana zavatra madinidinika be dia be ohatr' izany ny individuel ny joueur fa tsy tena hoe hamoaka ny taktika tena hoe ho ampiasaina zany. Manahoana ny tompon'ainao mpilalao atsika ampelantarana amin'izao fotoana izao hiatrika ny Zimbabwe amin'ny lalao manasa-dalana. Marina nge ny ekipa le tamin'ny heritaona ihany fa hoe nisy zandrikely niakatra fotsiny angamba anakiroa na ohatrohatr'izay fa raha ny tokonaina aloha raha tsara noho tamin'ny heritaona ny amin'ity dia raha ny fahitako azy zao aloha dia ngamba manantena be mihitsy hoe ho tafavoakitsika amin'ity baolina ho atao ty fa fotsiny ny indrokely moa zany ny resaka formule raha ndresahako tamin'ny mpilalao mbola eo ny teo hoe inona tokoa mifanapahan-kevitra fa misy zavatra manahirakirana ihany amin'ny fiakaran'ny Namibia ao anaty groupe A amin'ny heritaona ka io tsy miankina amin'ireo fa miankina amin'ny fédération miankina amin'ny mpilalao sy ny rehetrarehetra misafidy anankiray hoe anao coupe d'Afrique champion d'Afrique ve nitadiavintsika sa anao aka ny hoe tena hoe participer coupe du monde satria misy zavatra lalana fiatraikan'izay zavatra. Ho an'izy izay manokana izay kapiteny Maki de Madagascar dia nambara amin'ny favonina ny mpilalao hiaro ny voninahitra Madagasikara.
dia any famakiangambany fahitantsika satria nany entraînement nay azy zao dia efa andeo any Afrique Atsimo fitsapana zay zao dia azo lazaina hoe tombo makiky ary vakoa zany efa presque efa otolo daholo amin'izay zao. Inona ny tokony omenareo mijery? Ny tokony ngambany dia ezaka zay zay tsatsony herinay zany ao amin'ny masina nanao zay tena maximum mihitsy entina hiatsika aminay zany hoe asantsika champion. Niteraka rena be mikasika mombanao manokana aiza ho aiza tsara ianao amin'izao fotoana izao ambanao mijery ao ve José Satrao? Resaka moa tsy maintsy misy iny tsy manenony fa ezahako zany le izy hoe esiko koa zany le resaky ny olona fa raha ny fahasalamako ngambany dia efa ao tsara satria mety ny faminjako ny tanora tsy dia tsara fa zaho fahasalama efa makamiakakazaka tsara zany dia fahasalama. Ny ekipan'ny Golden Lions Rugby Union Atsy Afrika Atsimo no ifampitsapa amin'ny Makide Madagasikara amin'izao diany Atsy Afrika Atsimo izao. Kasika ny ekipan'ny Golden Lions ity dia isan'ny ekipa sangany izay milalao ao amin'ny division voalohany ary mandray anjara amin'ny fananana Currie Cup na ny fiadinan'ny tompondakan'ny Afrika Atsimo ity ekipa ity. Raha eo mivokatra efa azon'ity ekipa ifandona amin'ny Makity dia efa 17 izy no tafita tamin'izany lalao famaranana fiadinan'ny tompondakan'ny Afrika Atsimo izany. Amin'ny talata izao no hiatrika ny lalao voalohany ao amin'ny kianja nanaovana ny lalao famaranana ny Dimondy 14 ny Makide Madagasikara ary amin'ny 17 ny volana Jona kosa ny lalao faharoa.